Mahakasika izay harena eto Madagasikara izay hatrany dia mirongatra tato ho ato ny trafikana sokatra eto Madagasikara. Andro vitsy lasa izay sokatra maherin'ny 7 indray no tratra tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Olona telo no voasambotra tamin'izany mampiona rakotoarasontra. Vao iray volana izay no nanamelohan'ny fitsarana enitaona ny tranomaizina sy Lamanjato tapitrisa Ariary ireo mpanao trafikana sokatra any Atsimo. Izao indray sokatra miisa 7,707 hafa indray no tratra saika ondrana antsokotsoko tao Tongobory, Toliara. Olona telo no voasambotra sy voalaza ho isan'ny tompon'antoka tamin'izany. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny WWF, fiara-miasa teo amin'ny tompon'andraikitra misahana ny fiarovana ny ala sy ireo biby arovana ary ny zandarmariam-pirenena no nahasamborana ireo olona ireo. Nandritra ny famotorana natao no nahafantarana fa efa bolana no tehirizan'izy ireo sokatra ireo. Antony nafaty ny 12 amin'ireo sokatra noho ny tsy fahatomombana ny toerana nitehirizana azy raha ny loharanom-baovao hatrany. Fantatra ihany koa fa efa nifindra toerana maro ireo sokatra ireo raha ny fanadihadiana nataon'ny tompon'andraikitra tao amin'ilay toerana nahatratrarana ireo sokatra ireo ihany.